matetika manao zavatra amin'ny fomba ray ela be isika dia izay ihany no haitsika fa mila manovany tenantsika isika hisokatra amin'ny ten'Andriamanitra ka no hoe Andriamanitra tsy mampanina azy na zatra taloha na izay mahazatra hanaovako zavatra na ny fanaovan'ny olona zavatra za tia halala hoe ahoana ny ataonao amin'ny tranga rehetra dia tia azo fahasoavana hanaraka anao satria za tia azo ny fiainana izay ianao rery no afaka manome azy. Sika efa niresaka ny fomba fiatrehana ny fakam-panahy fa tiana mafiray-teboka ihany fa hoe rehefa alaim-panahy ianao ny fahatsapanana izany sy ny fisiny tsy hoe ota akory dia hitako fa amin'ny akamaroanareo izay mety ho tena manandanja amin'izay lazaiko tamin'ity henandro ity dia satria ny fakam-panahy tsy maintsy ho avy. Ny Baiboly milaza fa ho alaim-panahy sika, mety alaim-panahy-dainga ianao, mety alaim-panahy anahy, mety ho alaim-panahy angalatra ho ianao hoe za kosa tsy alaim-panahy angalatra izany antananao ary afiry zao ny fitaovam-piasana izay nentinao nody hatramin'izay niasanao izay. Zany eo sika zany. Ianao ve mampianatra asika lehilahy dia mitondra ny taratasinao any am-piasana koa dia mampiasa zany fitaovam-piasana izany anaovana ny andraikitrao. Zany zao aleo fa velantsika ihany zany zao ka hitanareo ilay resaka aloha dia misy fandraisan-dahatra avy amin'Andriamanitra momba izany zavatra izany efa manao fialatsiny foana sika ny olona rehetra aza manao izany daholo sady tsy omeny karamatsara koa ange ninona izany zavatra izany dia izao azonareo haiko fa tsy mba hihevitra izany sika hoe andainga fa impitry zao sika no miteny amin'ny olona hoe anao zavatra nefa tsy manao an'izany akory. Atsoka ianao rapitso nefa tsy maintsy akory. Ndao iara misakafo amin'ny herinandro avy atsoka ianao na dia matetika milaza zany sika tsy misain'ilay hoe andehanana iara misakafo amin'ny olona akory ka mila takatsika fa ny sasany amin'ireny zavatra ireny izay mety everitsika hoe amboly madinika fa zavatra kely zany izay mamovy varavarana ho an'ny olana ngeza be amin'ny fiainantsika ka dia hitako fa mila miaina mitandrina tsara sika tsy amin'ny tahotra fa mitandrina tena manao ezaka amin'ny herin'Andriamanitra mba tena hanaraka ny fitarihan'ny fanahy masina marina. Manana safidy sika na sika hiaina fiainana ambany na izay fiainana ambony. Androany lohateny hafatra dia hoe ny vidin'ny lafon'ny fiainana ambany. Andriamanitra manome antsika ny lalana ambony. Fiainana avo be izay mendrika hiainana dia izay tsy mampanenina ny fiafaran'izany dia tiako sainareo ny amin'izany. Fa amiko nisan'ny zavatra mampalahelo indrindra eto an-tany dia ny mahita olona antitra izay mba vahoan'ny fahafatesana ka mijery todika ny fiainana dia tsy mahita afa-tsy nenina izy. Nahita izany tamin'ny raiko niteraka ary tena nampalahelo izany fa izy dia ratsy saina mpanararoatra tsy mahomby dia nangidy fa efa 3 taona izy vao nateraka indray ary tena feno fisaorana amin'izany ary haiko fa efa ny an-danitra izy amin'izao dia feno fisaorana ny amin'ny nananay tombontsoa ny tarika azo tao amin'ny tompo izay fa afaka ny bebaka ihany izy ny farany fahitanareo zao maty ihany izy haiko izany fa raha mitodika amin'ny fiainana lasa dia hita fa feno fanenenana izy dia nanana an'iza loatra hoe mba hisaintsainany momba azany dia tena tia hilaza ny-pahatsorana anareo androany manombo miaina ny fiainanareo androany amin'ny fomba izay tsy hamela ny fiafaran'ny fiainanao tsy hisy afa-tsy nenina. Aza mba antitra izany ka hipetraka isaina hoe tiako raha nanana an'izao dia tsy tiako raha tsy nanana an'izao. Isan'andro sika miatrika safidy daholo. Isan'andro manana lalana afaka alefoana sika. Dia tia hilaza aminareo androany aza noho ny fanomezana ny olon-kafa anao ny safidinao foana. Hoy Josoa hoe nareo anao izay tianareo any fa raha za sy ny ankohonako dia anompo any Jehovah izay. Ary tena teteny izany indray androany. Raha manao izao nareo aza mamela olona anao safidy ho anareo intsony. Aza manaiky teriteren'olona izany ka dia ny anaovanao izay ahafaly ireo olona manodidina anareo ireo foana. Dia ny vidin'izany dia ny fanajanonanao ny fiainana izay afaka azonao miaraka amin'Andriamanitra. Raha vao maniry ny laza tsy aminy ianao ka hoe eny amin'ny tompo. Fa tsarovy foana fa tsy ireo olona ireo ihany ny voalohany hanome tatitra amin'ny fiainanao. Sika tsirairay dia samy hanao tatitra eo alohan'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika. Zany akory tsy midika hoe hitanareo hoe mila matahotra sika zany fa mahita fotsiny fa mila
endry isika mikasika izay ataontsika amin'ny loharano izay omen'andriamanitra antsika fa samy manana daholo sika manana fotoana sika inona no ataona amin'ny fotoananao sika samy manana izay fidiram-bola antsika eo ataonao inona zao ny volanao sika samy manana karazana fahaizana sy talenta daholo inona zao no ataontsika amin'ireny hitako fa tena manan-danja zany fitondrana ny herin'ny safidy tsy mijano zany mihitsy eo anoloan'ny olona ny herin'ny safidy tsara sy ny herin'ny safidy ratsy ao Matthieu 1:4 milaza zany fa tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamony sika na izay arena mamitaka zany tsy misy mahay manompo tompo roa fa ny ray ho tiany ary ny ray kosa ho alany na izy zany safidy ny anompony anankiray ary namavy kosa lay iray hafa tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamony nareo ireo arena mamitaka vola be fananana na zay rehetra mety ianteranareo eo maninona ary ny Baiboly ny saika amin'ny teny foana hoe arena mamitaka ny vola zany ange tsy hoe zavatra ratsy ny vola efa tsara io samy mila vola daholo sika samy mitady vola daholo isika tsy misy maharatsy an'izany fa misy zavatra zay mamitaka koa ao anatin'izany mampatonga anao hevitra hoe afaka manome hafalinanao ampisainanao zany hoe tena manan-danja loatra ka mendrika anaovana sorona karazan-javatra maro na dia ny fanambaniana ny hafa aza na ny firaisana tsy kombakombany amin'ny dianao ra-panamba azonay vola io ary tena feno famitahana ao anatin'izany fa mila manao an'Andriamanitra ho lohany foana isika dia mamela an'Andriamanitra ny miantsika izay tiany ho ananantsika izay mbola ambony lavitra no izay mety hoe verintsika aleo fa veriko indray zany dia vola mitady anao hevitra hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia ho afana amin'ireo zavatra tsara sy mahafinaritra rehetra za aloha tsy ilaza hoe ny fanompona an'Andriamanitra dia mangataka sorona manokana mety ho zany fa afaka mampanantenanareo tia aza donina mihitsy ty azafady zay rehetra afonao no ny fanjakany Andriamanitra no anonitra zany aminao mihoatra lavitra n'izany ary ny afaranao dia ho tsara lavitra no lay niando anao aza donina mihitsy zany ndao jerena ny Matthieu 4:20 dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona hanaraka aoka izy andany ny tenany tsy hijery azy anadino azy anadino ny tenany izay tombotsoany rehetra zany zao mahafaly sa ahoana hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka lay azo zay resany Jesosy hoe tsika zany tsy reny hoe hazo reny akory dia lanjaina dia hoe nijaly tahaka izay nazo azy sika fa lay azo fijaliana natao ho lanjaintsika dia ny fiainana tsisy fitiavan-tena zay ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalantsika dia ny ahafahantsika ho lasa fitahiana ho an'ny olo-kafa ihany koa dia jereo kely hiteny an'ity tsy mety zany hoe sady tena no faly zany hoy hoe tsy misy zany ty tena faly izany tsy misy zany ary tena mitombona be amiko ny hoe misy zao olona androany eto na reo olona zay mijery fahita lavitra zay tena tsy faly mihitsy dia hoe ianao hoe raha azonao fotsiny zao lay fisondrotana ny ampiasana dia ho faly ianao raha mba manambady mantsy ianao dia ho faly raha tsy manambady mantsy ianao dia mety ho faly hitanareo raha nanana trano be zao ianao dia ho faly dia saika tena manome antoka ny fototry ny tsy fifalianareo fa mety ho ny fitiavan-tena sy tsy fijerena ny hafa zany aza mitora-bato anareo za efa tena nahazo zany famarinana izany tamin'ny fiainako manokana mihitsy za zao mpitoroteny ty tena taloha zany aloha dia fiarahana tsy nety mihitsy amen ny fitiavan-tena tena manao antsika ho mahonena mihitsy Andriamanitra tsy niantso antsika hitahiry anaty fa niantso antsika mba hizara ny marina araky ny fihezantsika mampifaly ny tena antsika tsy mieritreritra ny olo-kafa no vao maika tsy mahafaly antsika koa ianao tsy afaka mampiakatra ny hafalinao androany izany amin'ny fandehanana miala eto dia manala ny tenanao ao aminao dia mangataka an'Andriamanitra mba haneo anao izay ahafitahinanao zao ny lazainy mifandraisa mafy tsara amiko ampitovidy tsara amin'ny ohatry ny fiainako dia raha ilaina azy ny amin'ny fahafatesako satria niza te amonjy ny ainy ity ilay fiainantsika ity izay maharitra taona vitsy ihany ny fiadanana sy ny fiarovany eto no avery izany fiainana mandrakizay zany fa niza manary ny fiaina ny fiadanana sy ny fiarovany eto no ny amiko dia ahita izany atao hoe fiainana mandrakizay izany rehefa milaza ny Baiboly hoe manome antsika fiainana izy ny marina rehefa mandray ny Kristy ianao tsy hoe miditra amin'izany ihany
ianao fa tsy mba ho faty zany mihitsy koa ianao de tena andalo zany tontolo zany ianao de andalo tontolo hafa ihany koa de iaina mandrak'izay fa Andriamanitra no nanome antsika fiainana ary nomeny antsika amin'izany de ilay atsara-piainana zay ananany mihitsy tsy ilay fiainana mifoka rivotra iny ihany zany fa tena miaina ilay fiainan'Andriamanitra mihitsy sika fiainan'Andriamanitra ao anatsika ao ka raha afaka mianatra ny fomba fiheverana zany kokoa sika mihoatra ny fanaovantsika zay ataontsika rehetra manodidina antsika wow isy fiainana agaka no izany indray ve fa tena zava-doza amiko mihitsy ireo olona zay nateraka ndray ka mankany am-piangonana ka mba mamaky kely ny baiboliny de mety manompo am-piangonana mihitsy azy izy fa tsy faly fotsiny izy satria tsy tena fantany marina zany hoe tsy afaka manana an'Andriamanitra izany ianao sady anana ny zavatra ananan'olona rehetra eto tany za zany tsy milaza hoe tsy afaka manana zavatra ananan'olona eto tany ianao fa izy ireo zavatra sasany izay ilaina ataoko sy ianao hoe tsy mba azona zay tian'Andriamanitra ho ananatsika eo amin'ny fiainantsika de afaka milaza fa hoe ho faly ianao fa mbola ho tsara lavitra zany mampanantena andiny faina am'roapolo fa inona moa ny soa azony olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy fitaim-piainany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary inona nomeny olona ho takano ny ainy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka tiako lazaina anareo tahaka izao zany androany zay mety ho safidinao tamin'ny fiainana andony vidiny zany foana ianao raha misafidiny ny fanjakana ianao atrany midika hoe misafidiny ara-mandeha amin'Andriamanitra ianao misafidiny tsy hoe miteny fotsiny hoe mino an'Andriamanitra fa misafidy zasy ianao ny fiainana eto tany zay midera sy manome vonahitra an'Andriamanitra raha misafidy zany fanjakam-piainana zany sika zany ny viditsika amin'izao tontolo zao raha misafidy izao tontolo zao sika zany no viditsika amin'le fiainana mandrakizay ka hitako fa sika zao de miaina amin'ny fotoana zay mety ireo zay manao asa fanimpona am'teny mila manao zavatra ho mazavazava kokoa satria Jesosy ange ho avy tsy ho ela de mila miaina karazana fomba fiaina zay manome voninahitra sy midera sika de mengavy aza jerena zany tony hoe re olona afatra afaka momba izay ilaina janiko zany fa mba tadio zao zay rehetra tendren'Andriamanitra ka ila zany hoe ty zao tsy tsara ho anao de tsy tsara ho anao zany fa raha avelanao amin'Andriamanitra zany de hitondra zavatra hafa eo amin'ny fiainanao izy zay ho ambony kokoa mihoatra no zay no heverinao fa nataonao sorona hitanareo mahagaga matetika ny fomba mety anananao zavatra zay tena tsy mety aminao mihitsy kanefa de tsy nisy afa-tsy io nanananao de tena zatra an'io ianao zay toy ny tsy mahatonga sainantsika zany mba hamelany zany iova ho amin'ny tsara koa mahagaga hoe za zao efa taona maro zany feno fangidiana sy fankalana satria ndraiky hoe nan'olana anaty taloka tsy fantatro mihitsy hoe nanana safidy tsy nalala fa ity tena mitombona mamarana feno sy tanteraka zany fa de nividy zany tamin'ny lainga ampatsorana za zany tena nino hoe ny fiainako zany tena tsy maintsy izay ambany indrindra foana zany hoe nihevitra fa tsy maintsy fiainana tsy misy piti foana ny afa hoe fa tara loatra ny amiko fa tena lainga daholo zany fa satria anino zany de zany koa nananako re olona ao amin'ny Kristy de nahita fa zaka nanana safidy fa eny hoe raha tokony nazo safidin'Andriamanitra mila nanala ny fangidiana aloha lay lolompo lay tsy famelana ary voalohany indrindra tena sarotra tamiko nanao zany satria za efa zatra an'izany zany ny fomba hitako ny namalino zao tontolo zao ny amin'izay nataony tamiko za tsy nandratra n'izao tontolo zao fa ny tenako ihany nondratraiko ka ampatsorana aleo fa veriko indray matetika manao zavatra amin'ny fomba ray ela be sika de izay ihany no haitsika fa mila manova ny tenantsika sika hisokatra amin'ny tenin'Andriamanitra ka nanao hoe Andriamanitra tsy mampanina azy na zatra taloha na izay mahazatra anaovako zavatra na ny fanaovany olona zavatra za te alala hoe ahoana no ataonao amin'ny tranga rehetra de ty azo fahasoavana anaraka anao satria za ty azo ny fiainana zay ianao rery no afaka manome azy amen Korintiana voalohany fa 7:20 miteny hoe mahadala sy mampitapitapy ny fomba n'izao tontolo zao ary raha tsy mbola hainao zany de ndao jerena kely zany de ampatsiahany tenantsika koa fa voasoratra hoe hofanako ny fahendreniendry de avadiko tsy misy ilana azy izay fianarany nianatra ny filozofian'ny mpampianatra zany ny famantarany mpamantatra ary olaviko ny fahalalany malala de akorotako sy ahenako koa ho amin'ny tsy misy reny aiza ny endry ireo filozofia aiza ny mpanoradalàna ireo mpampianatra aiza ireo mpanadiady aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo zao
tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny zao tontolo izao hitako fa raha tsy afaka mijery ny manodidina ianao ankehitriny ka mijery fa tsy mety ny fomba ny olona de mety tsy mijery ianao zany hoe tena misy zavatra adala betsaka sy tsy mampino maro zay mitranga eto amin'izao tontolo zao ny governemanta ny fiarahamonina ary ny fiainan'ny olona am'izao ary efa nyteny antsika Andriamanitra fa tsy ho mety zany fisika mbola manao zany ihany amin'ny fomba araka ny nofo amin'ny fomba ny olona fa vao mainka me ratsy zany de ratsy hatrany de ratsy ampatsorana ary zany tsy hoe za tsy milaza zany hoe filamboninahitra akory fa za mahita fa afaka mipetraka miaraka amin'ireny olona maro reny de afaka mamany akamaroan'ny olona an'izy ireny ao anatin'ny 10 minitra zany zao tsy mila karazana expert akory nareo koa mahavita an'izany satria sika manana ny fahendren'Andriamanitra zao le resaka manateraka indray manana safidy ianao zany tsy voatery andeha ampiasa mafy ny lohanao foana raha tsy katrao ny tendrehetra zay ampiasainy eto miresaka mikasika ny filozofia izy ireo mpiampianatra mpiady hevitra ireo olona lojika ireo zay tena mahay mampiasa ny lohany foana tsy mampanina azy mety ho saintsaintsika am'izany fa izay lazain'Andriamanitra no mikonty satria izy foana ihany no andresy am'izany amin'ny farany zany hoe tsy fahalalana no lasa masombolo any tontolo ankehitriny zany hoe za zany tena tsy mampino zany ndao nge isaina zavatra vitsika eto za efa nanoratra pejy feno zavatra reny fijeriny zao tontolo zao zavatra reny de lazain'ny baiboly mikasika zany zao tontolo zao miteny hoe tiavy ny vola tandre mitsara zay anananao ataovy zay ahavoalohany anao zany hoe enao foana ihany zany fa ndray andro any raha tsara vitany ianao de mety anakarena tandre mitsara ny tenanao satria raha tsy zany tsy isy anao zany ho anao ny baiboly milaza hoe aza tia vola loatra mahaiza mizarany amin'izay efa anananao tsy njovy ny hafa tsy mila manany amin'ny tenanao kory ianao satria Andriamanitra no mikarakaranao fa azo fifaliana sy fihedanany ianao manana safidy ianao izy am'ireo ary ny tianao ny an'izao tontolo zao sa ny an'Andriamanitra amen mba inareo ve no mampagaga ny fahalalana zay fantatsika sika mila mivavaka ao an'izao tontolo zao satria na de ny fahalalana zay fantatsika azy de efa tena fitahiana mahagaga tokoa fa betsaka ny olona zay miaina anaty aizy natanteraka satria tsy manana fahalalana mihitsy ry zareo zany no itiavako ny fahafahana manao zao zavatra ataoko zao ary feno fisaorana fa miseho amin'ny televiziona maro maneran-tany satria tsy ndrehetra no makany am-piangonana fa ndrehetra mijery tele fa milaza aminareo betsaka mihitsy ny karazany aminareo ianao zao mahajery tapoko zao programa zao fa mbola mipetraka eo ihany ianao miaraka mivavanao mitanaka sady manao zay kajiana hoe inona ary zany ataony zany zao sady afafa koa zany feoany zany fa inona ary zany zavatra everina atao zany re olona ary zany ange ka tena madama mafavy zao enoy fotsiny amen satria hitanareo za efa nahazo fiainana zay tsy vitsy aminareo no mitady azy ary tsy nahazo zany tamin'ny filalaovan'izao tontolo zao nanomboka tahaka zany fa nahita fa ny fomba an'Andriamanitra de tsara lavitra ho mila manao safidy ny safidy an'Andriamanitra sika ny olona milaza hoe meza eo amin'ny toerana voalohany de mifaninana foana aza manaiky lohanao zany manaova kolokolo kely fa tsy maninona zany ary ihany koa ny olona rehetra ke manao zany baiboly milaza hoe ny voalohany lasa farany aza manao zay andratrana ny tenanao fa andraso ny fanandratan'Andriamanitra elao ny fahampitahana sy ny fifaninanana manentre teny eo amban'ny tana maherin'Andriamanitra fa amin'ny fotoana andro no anandratany anao aza manao kolokolo zany aoka ho marina amin'ny fonao manana fieritreretana tsara satria ny amboaolo kely no mandoto ny fiainanao miaina fiainana madio fa Andriamanitra no amaly anao inona amin'ireo ary no tianao ny baiboly zao tontolo zao milaza ampitao amin'ny olo-kafa ny tenanao de ataovy zay hitovianao aminy fa izany no anekenanao ny baiboly milaza hoe aza miovy zany ianao fa miorena tsara fa olona no arian'Andriamanitra manokana ianao ho amin'ny zavatra manokana tadavy zay ao aminao de ataovy zany raha lavin'ny olona ianao aza manany amin'izany fa nandany Jesosy koa izy farany sisa ny olona milaza hoe mielona ataovy mahazo zay anana nareo edio zany ny olona tsy manam-piadanana zany tsy isy fifaliana tena feno ady zany ny olona atao tany feno fangidina lolo-potsy famelan-keloka sady misy fankahalana
baiboly milaza hoe aza mitsiriritra dia aza mialina andriamanitra anao indray tanànanao alaviry zay mahatonga ady rehetra ianao mametra ny fitahinao avy amin'andriamanitra mamela ny fahavalonao dia taio izy mivavah ho azy ary ambonin'izany mandehana amin'ny fitiavana zao za efa nanandrana izany rehetra zany dia afaka miaro amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainanareo nareo afaka miaro anareo amin'ny karazana herifitry sy fahoriana efa nanandran'ireo rehetrareo ho afaka miteny aminareo fa ny lalan'andriamanitra ny fomba tokana mety amin'izany zany ihany ny zavatra tokana zay hitondra ny fiainana zay tianao azo zao tsy ty tontolo ty no tranonao tsy fonenanao eto ianao tsy voatery iaina ioatra ny lohanao zany aina amin'ny alalan'ny fanahinao fa hiteny zavatra aminareo zay ny anarako tsy haiko hoe firy aminareo ny manam-pananana zavatra izay eo tananao ka nylasain'andriamanitra anao mba ho zarainao fa mety hanampy anareo ody ty ka anaovana fizahana kely zay rehetra ametrahan'andriamanitra ny tanany ka angatahany ho ampiasainao nitondran'izany eo amin'ny fanjakany dia ampiasainy zany ho fifalian'olo-kafa na ho fanampiana olo-kafa mety zavatra ray zany na koa mety ho volana zay ho izy eo mety ho fotoananao zany na izay mety ho io fa raha vao manao ny tanany amin'ny zavatra andriamanitra dia efa tsy hanao intsony zany fa tsy zany ihany no ataon'izany fa raha andriamanitra no teny antsika nomena hiazona zavatra ray fa tsy ho akafizintsika intsony zany aorian'izay teny zany mihitsy satria isaky ny jery zany ianao voalohany aloha ianao zany dia tena ho resy lahatra tsaroako ao nana bracelet vatosoa zay taloha tendrony zany zao nisy fa ilay vatosoa zany nivadika ao havana kely ary noveriko tena tsara zany fa nisy vehivavy zay niara-ny voyage taminay zay tena nandokadoko zany foana dia hoe tiako raha mba tsy ho tian'ity ianao satria za koa tsy tiany mela izy mihitsy fa adalany zany isaoran'andriamanitra fa tena efa taona maro lasy zany fa tena adalany zany nandalovako zany zany tena tamin'andriamanitra hoe izy aloha kely kokoa no za fa le izy aza tsy nijanona teo am-poaniany akory ka dia zao hitanareo nanao le conférence nandeha dia nanaovako izay tamin'ny manaraka dia izy ino a le tsara be iny zavatra iny dia teo natsapandray omeo azy ilay bracelet ary za tsy nanana roa tamin'io sady tiako tazonay ihany koa le izy nisy volafotsy koa le izy dia hoe hitanao zao niveriko fa manao volamena izy ohatrany tsy tsara aminy le volafotsy ka nentiko noto indray le zavatra aloha zao ny farany faranako zany hitanareo andriamanitra nanery mafika no meko azy ihany le izy mifarany dia nandeha nanao zao zavatra zao zay ataontsika matetika ny fitenenana azy hoe izany ka tena sorona manantena fa mba tenao tianao ty satria ity zao ny bracelet tena tiako indrindra dia hitanao tena alailo an'ity azy zao dia isaky ny mahita azy manao zany dia to milaza zavatra maro zany tena tsara kosa ineny aminao iny tena tsara be tena tiako izy iny andra iandro ny verina izy dia namery zany tamiko dia izy hoe tena tsapako asain'andriamanitra averiko aminao le izy dia zao tena hoy aho hoe or Joyce nanina zao ianao raha mba nangina naveriny taminao zany satria ianao tsy nitsatra teny momba an'iny zao mbola ao anaty tiroarako ao an-trano ao zao le bracelet ary tsy mitahiry zany anao va koa fa ampatsiahy ahy hoe izany no isan'ny adalako taloha satria izao ny zavatra nitranga tamiko ampahatsorana sady tsy hitako koa izay nazavana azy aminareo afa-tsy fitantarana izany taoriana izany isaky ny tianao zany bracelet zany dia mijery zany dia misainao hoe tena ohatrany tsy tiako zany ty andriamanitra zany tena afaka manala ny hafaliana amin'ny fianana antsika zavatra na ny fanindriana ny ampiasany zany aza rehefa tsy ataontsika amin'izany zay asain'andriamanitra ataontsika fa raha mba nanome azy zany tampifaliana dia tsy isy afaka ilazana izay ho ataon'andriamanitra tamiko satria izao le resaka ianao zany tsimbatsimbatsimba ho mpanome an'andriamanitra zany maro ny ome fiderana lehibe izy